eo am'petsiny fanabeazana kosay indray voaositra ho tombon-daka ny Afrika amin'ny fahaizana amin'ny teny sinoa ny sekoly Pitini izay sekoly tokana manana ny klasy Confucius eto Madagasikara. Tovovavy mpianatra 13 taona monja ary avy amin'ity sekoly ity no nivoaka mpandresy mandrindrina ny Afrika ity fifanana ity izay karakarain'ny fanjakana sinoa. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny tanora malagasy avy amin'ny sekoly Le Pitini andray anjara amin'ny andiany manaraka ao anatin'izay fifaninana amin'ny teny sinoa. Izy no Ravelonary Malala manantena Souliza 13 taona, mpianatra 4e amin'ny klasy Confucius eto amin'ny sekoly Pitini. Izy no nivoaka ho mpandresy tamin'ny fifaninanana amin'ny teny sinoa nokarakarain'ny firenena sinoa. Izy no nivoaka ho tompon-daka ny Afrika tamin'izany. 大家好，我是瑞萨，我的中文名字叫罗莎，我今年13岁了，来自马达加斯加。我喜欢唱歌、画画，我学汉语5年了。 Rehareo amin'ny tantana ny sekoly Pitini fa indrindra rehareo any Madagasikara ny fahazoana izany anaram-boninahitra izany satria nisongadina tamin'ireo firenena afrikanina maro isika tamin'ny lanonana fampahafantarana natao tany Chine izay natrehan'ny maso ivon'i Madagasikara miasa ao Chine. Tamin'ny 9 novambra nankalaza ny fahadimy taonan'ny klasy Confucius ny sekoly Le Pitini, sekoly voalohany manana ny klasy Confucius eto Madagasikara ary sangany raha amin'izay fampianarana ny teny sinoa izay. Raha tsika malala fa ny école Le Pitini irery ihany no manana ny klasy Confucius eto Madagasikara ary amin'izay izy rery manana ny klasy Confucius zay dia fitingy tsotsotra inona moa ny atao hoe klasy Confucius. Klasy Confucius dia ireo ankizy mianatra hatrany amin'ny klasy madinika ka marapatonga any amin'ny klasy terminale ny teny sinoa. Rehefa vita ny fitenenana sinoa iny maka diplôma ary zany diplôma zany dia examen fanadinana lakotsiny le teny vahiny miala avy any Chine mihitsy dia atiany atao ary any Chine koa tsaraina. Rehefa vita zay dia manana ACSK le anaran'le fanadinana 1 2 3 ka araky ny zavatra rehetrarehetra dia maneho fianarany any Chine izy avy eo. Manarakarak' zany dia tsy mianana fotsiny hoe maneho fianarana ahoana moa zany. Misy filière ataony amin'izany arak'izay mifanatsahana amin'ny filandy fa tsy hoe andeha hianohy hianatra teny sinoa fotsiny izy rehefa avy eo. Dia andeha hojerentsika hoe ahoana ny teny ramatoa ambassadeur ny Chine eto Madagasikara momba n'izany fahaizan'ny ankizy ato amin'ny école Pitini zany ny fiteny sinoa. Depuis la création de la classe Confucius de l'école de Pitini en 2017, près de 1200 élèves y étudient le chinois chaque année, avec 80% de réussite au test HSK. C'est ici, à l'école Le Pitini, on a eu beaucoup de petits grands stars en langue chinoise. L'année dernière, nous avons eu mademoiselle Ampo Atiana Maeva Miari qui a remporté le premier prix dans la finale mondiale du premier concours mondial de langue chinoise pour les élèves du primaire. Cette année, c'est mademoiselle Ravenu Nari Manala Manatenasu Luisa qui va représenter Madagascar lors de la finale mondiale du 2e édition du concours en tant que lauréate du premier prix à Madagascar. Ce sont les meilleures illustrations et réalisations de l'enseignement de chinois dans la classe Confucius de l'école de Pitini au cours des 5 dernières années. Je tiens ici à féliciter tous les élèves de la classe Confucius et à saluer en particulier Madame la PDG, Monsieur le DG du groupe Pitini, ainsi que tous les enseignants de l'école pour leurs efforts. Tsy mijanonatra eo arak'izany niezaka ny mpitantana ny mpampianatra fa indrindra ireo mpianatra eto amin'ny Pitini fa hanana mpandray anjara sahady ihany koa izy ireo amin'ny andiany faharoa amin'ny fifaninanana ny teny sinoa.